Miarabantsika tsirairay avy tratra ity alahady faha-efatra ny volana Jona ity ary manona ny fahasoavan'ny Tompo hatrany amintsika izay manaraka izao mofinaina izao indray. Mialohan'ny dirantsika amin'ny anio dia vavakisika. Tompo ty anay mbola misaotra anao hatrany izay menao tombom-potoana tombon'andro indray ahafahanay mandray ny fahasoavana avy aminao. Mangataka aminao ray Tompo mba hitantananao ny fiainanay tsirairay avy ary koa ny hidiranao an-tsehatra ny amin'ny fiainanay na ny tokantranonay na ny asanay na ny fahasalamanay ary ny mombanay rehetra. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao ilay fitiavana feno. Ilay fitiavana feno nalaina amin'ny Isaia 5:5-10 andininy 7 manao hoe aoka ny ratsy fanahy afohy ny lalany ary ny tsy marina afohy ny heviny ary aoka hiverina ho amin'i Jehova ireny fa hamindra voa aminy izy. Amen. Ry mpamaky havana moa ve efa nifidy ny lalana ho an'ny tenanao ve ianao? Moa mbola mirenireny lavitra an'Andriamanitra ve ianao? Moa hitoetra irery sy ho fadiran-novana ve ianao amin'izao fotoana hisakanana ny fikasahanao izao sady hanafoanana ny fanantenanao? Indro alefa aminao amin'ny fomba mazava kokoa hatrany sy miavaka kokoa ny feo efa nanako efa ela tao am-ponao izao. Nefa tsy tianao ho re akory manao hoe mitsangana ka miala fa tsy eto no fitsaharana satria misy fahalotoana mahatonga fanjonganana eto, eny fanjonganana mafy. Aza manongila tsofina mitoro-hevitra omen'ilay fahavalo mba tsy hanatonanao mpamonjy raha tsy efa tsara kokoa noho izao ianao. Tsarovy izao fampanantenana nomen'i Jesosy izao rehefa asehon'ny Satana aminao fahalotoanao manao hoe izay manantonay dia tsy mba ho laviko mihitsy. Lazao amin'ny fahavalo fa ny rany Kristy no manadio ny fahalotoanao rehetra. Tsy very maina akory ny fampiherezan'ny mpaminany Isaia ny Joda hibanjina n'ilay Andriamanitra velona ka hanaiky ny fanomezana maimaim-poana tolony. Nisy ireo izay nandray tsara an'izany teny izany ka nahafohy ny sampiny mba hivavaka amin'Andriamanitra, nianatra ny ahafantatra ny fitiavana sy ny famindram-po ary ny fiantrana ao am-panao azy izy ireo, nanohy tamin'ny fampirisihana sy fanavaozana tsy miverin-dalana ny teny nataon'ilay mpaminany teo amin'ny andro nampahory nampahamaloka ny tantaran'ny Joda izay tsy namela afa-tsy olom-bitsy teto an-tany. Amin'izany andro izany hoy ny nambaran'i Isaia dia hanandratra ny mpanao azy ny olona ary ny masony hijery ny iray mason'i Israely fa tsy hanandrandra ny alitara asan'ny tenany intsony izy ary nataony ratsan'ny tanany tsy ahoany na ny Asera na ny tsangam-bato ho an'ny masoandro. Maro ny olona manantona n'ilay fitiavana feno sy ilay nitsongaina tamin'ny alinalina. Noho izany dia asaina isika amin'ny ity anio ity tsy salasala tsy angatakandro fa hanantona an'ilay mpamonjy antsika. Tsy misy fepetra, tsy misy condition ny ahafahana manantona azy ary tsy misy toromarika manokana fa ampanetretena amin'ny fo mangoraka dia manaiky ny andreanao mandrakariva Kristy. Rainay masina tsara indrindra izay any an-danitra misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity anio ity. Tompo kasio ny fiainanay tsirairay avy, kasio ny tokantranonay tsirairay avy, kasio ny antom-pivelomanay tsirairay avy. Manantona anao izahay ankehitriny ary posakay eto aminao ireo enta-mavesatra rehetra. Tianay ianao ny karakara izany, tianay ianao no hamaha ny fahatorana rehetra ary tianay ianao no ampiposaka ny fahazavanao eo aminay sy izay rehetra sahanay.
Aminaran'i Jesosy. Amen. Piaro